Tompolasy tompovavy ry vahoaka malagasy. Enikajany voninahitra ny tenako rehefa nahitanareo rehetra vonona amin'ny fanohanana mba ahafahantsika mahazo fandresena. Satria mantsy rehefa maharesy eo Roland Ratsiraka tsy izy ny mandresy fa ny vahoaka malagasy ny mandresy. Tonga ity ny fotoana izay kion-dalana amin'ny hanovantsika ny tantaran'i Madagasikara. Mbola anao andrakandrana indray ve tsika? Mbola andeha hiroso amin'ny lalana tsy fantatra, mety hitondra antsika amin'ny hoavy manjombona, sa tonga dia akan'ilay lalana tena izy, mangarahara sy madio, mazava ohatran'ny masoandro baliky androany. Ka hoy zaho hoe tsapako fa ny vahoaka malagasy dia mila filoham-pirenena manana fahendrena, mila filoham-pirenena manana traikefa ary anarana ny tany sy ny fanjakana. Tsapako ihany koa fa ity firenentsika ity dia lasa nandalo fahasahiranana noho ny antony toe-tsaina eo am-pitantanana. Ka izay zany ny tena asiako teny. Ny programma moa samy manana ny azy ary hitantsika ireny nandroso programma koa ny tenako fa androany resaka zavatra anankiray fotsiny zany iny niverenako ilay hoe toe-tsaina ao am-pitantanana. Fantatsika fa izay dia anisan'ny mivohy fa ilaina ny soatoavina nentim-paharazana, ilaina ihany koa ny soatoavina izay voalaza rehetra, soatoavina republikanina, soatoavina kristianina, soatoavina izay arovanay, arovantsika ary izay ilaintsika. Tsy tokony hisy intsony zany ny teboteby manomboka amin'ny taona ho avy, tsy tokony hisy intsony ny krizy mbola hiainana, tsy tokony hisy intsony zany rehetra zany fa hanao ny tantarantsika fa tsy hoe sanatria tarainy tantara. Ka mamerina amin'ny fisaorana sy fankatelemana ny vahoaka malagasy, tsy vaky volo, dia mirary soa sy fombiazana anareo azadino amin'ny 20 oktobra. Eo am-pelantananao ny hoavinao, tsy am-pelantanan'olon-kafa. Ianao no manana fahefana sy safidiananao ny hoavinao tena izy. Saotra tompokolahy, mankasitraka tompovavy.